Vao afatanteraka naharitra 5 taona ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana japonesy malagasy momba ny fandaharana asa ho fanamafisana ny fiarovana amin'ny VIH/SIDA nandritra ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao omaly ary no nitondranana ny vokatra izay fiarah-miasa izay nisy izay satatra vetrany. Manodidina ny 4 alina ireo olona miaina miaraka amin'ny tsimok'aretina VIH/SIDA eto Madagasikara raha ny tombatomban'ny ONU-SIDA nefa vitsy no tena fantatra fa mitondra izany tsimok'aretina izany noho ny tsy fanaovana fitiliana. Ny séropositif hatramin'izao dia eo amin'ny 700 eo nisany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny olona miara-miaina zany amin'ny tenarany amin'ny tsimok'aretina. Tsy ny coopération japonaise ihany manambitsika fa misy fiarah-miasa hafa amin'ny mpiara-monina kanefa ao daholo ary reny na vola hijanona koa ary ny coopération japonaise ny tena entin'ny miasa dia mipetraka amintsika malagasy efa natsidiky monsieur le secrétaire général misy ny dépistage atao asa firentsika reto nefa nanao na dia famporisihana ny olona fotsiny hanao dépistage dia efa anisan'ny fomba hitazomana ny hoe latsaky ny 1% io satria rehefa hitan'ny olona tokony ho tsaboana dia ampidirina any amin'ilay hoe chaîne de traitement continuum de soins izy dia tsy mamindra intsony fa mijanona latsaky ny 1% zany hoe misy ezaka betsaka zany tokony ataontsika amin'ny fampidirana olona ao anatin'ilay hoe continuum de soins izay manomboka counseling dépistage raha lazaiko anareo efa nilazainy monsieur Toshi teo ny estimation nataon'ny ONU-SIDA estimation zany amin'ny étude maromaro natao teto nampidirina atao anatina logiciel anankiray dia niestimena zany fa eto Madagasikara amin'ity taona 2013 dia tokony misy eo 40 millions ny olona miara-miaina amin'ny tsimok'aretina. Anisan'ny tanjona tamin'ny fiarah-miasa teo amin'ny JICA sy ny ministeran'ny fahasalamana tao anatin'ity tetikasa ity ny fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana an-tanana ireo olona anao ny fitiliana antsitrapo na ny dépistage eny anivon'ny tobim-pahasalamana sy ny fanomezana torohevitra samihafa. Ankehitriny dia efa mahatratra 17 sy 9 ireo toeram-pitsaboana manana fitoerana amin'ity ny tsimok'aretina. Raha ny taona 12 sy 20 no resahana dia mahatratra 20 sy 300 sy 5 sy 9 sy 7 ireo izay nanao fitiliana ary ny 7 sy 900 no fantatra fa mitondra ny tsimok'aretina raha nitatitra izay noentina omaly. Fantatra fa maro ny vokatra azo tamin'ny fiarah-miasa niaraka tamin'ny JICA tao anatin'izany fandaharan'asa izany. Hatreto aloha raha ny voalazan'ny solotena maritry ny JICA eto Madagasikara dia mbola tsy fantatra na ho avoazina indray na tsy ity fiarah-miasa ity.